sasany tolakandro teo no nahatratrarana ny Itokanono, vehivavy mpimasy ny Remenabila sy ny dahalo any amin'ny faritra Betroka iny. Ny polisy pirenena any an-toerana no loharanom-baovao nahafantarana ny toerana nisy azy. Tao anatin'ny 2 andro no nanaovana ny fanamarinan-baovao ka izao trahateka izao. Tany amin'ny tanàna iray atao hoe Ianambinda, 530 kilometatra atsimon'ny Betroka no nahatratraran'ny ekipa notarihiny Colonel Lilson azy, nampian'ireo gendarmerie pirenena sy ny miaramila any Betroka. Araky ny loharanom-baovao azo dia ity Itokanono ity no karazana renim-piainy dahalo any an-toerana, mpanao nody balan'izy ireo. Porofon'izany ny fahitana ireto lamba mena niaraka tamin'ireto, lamba mena izay sahabo efa ho 10 metatra eo, saina mena, nahitana moara ihany koa sy ody gasy efa ho 2 valizy milanja 30 kilao. Ankoatra ireo dia nahitana fitaova fampandihizana ihany koa toy ny baffle, lecteur DVD, groupe électrogène, seza maro izay samy miloko mena avokoa moa ireo rehetra ireo. Fitaovana izay fanaovana fety rehefa avy mahavita fanafiana. 10 minitra no nahatongavan'ny Itokanono tao an-tampon-tanànan'ny Betroka dia vory lanina ny vahoaka, feno olona no nanoloana ny tobin'ny gendarmerie pirenena any an-toerana sady hita taratra ny hafalian'izy ireo izay samy niorakoraka ny tokony hamonoana azy ary faly ihany koa tamin'ny nahasamborana azy. Ity moa ny vokatra voalohan'ny asan'ny mpitandro ny filaminana any an-toerana izay tarihiny Colonel Lilson.